Amtsikitsikina toko lasy toboko vavy no iarana amitsika amin'ity takarivany alatsinainy fa 7 volana janoary 2024 ity hitaka ny mahazatra antsika ary dia manasam-panajana ny any tokantrano anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahitalavitra TV tontolo politika avy hatrany ary manana anjara andraikitra lehibe mahakasika ny fampitsorakeloka ny komisiona manokana amsana ny fampitsorakeloka eo anivon'ny fitsarana antampony araka izany ary dia ny fandiniana ny fanomezana fampitsorakeloka andreo mpanao politika ao aminatin'ireo raharandro fandraiky tamin'ny raharaha politika 2 sy 7 no tena anjara andraikitra izay komisiona izay. Ny fandinian'ny antota taratasy mikasika amin'ny fampitsorakeloka feno tsy mila fangatahana na ny amnistie large de plan droit ary mamoaka ny lisitra momba izany no anjaran'ny voamera manokana amin'ny sahana amin'ny fampitsorakeloka eto anivon'ny fitsarana tampony araka ny fanazavana. Nosoritan'ity tompon'andraikitra ity fa ny fandiniana amin'ny fanomezana amin'ny fampitsorakeloka amin'ireo raharaha mifandray tamin'ny raharaha politika teo anelanelan'ny taona 2 sy 4 ka hatramin'ny 7 sy 4 no ataon'izy ireo. Ka ny mikasika an'ilay hoe amnistie large et de plein droit io moa dia efa voatanisy ao anatin'ny loi 2012-007 ny afaka mibénéficier an'ilay amnistie large et de plein droit daté du 3 mai 2012 zany io loi portant amnistie pour la réconciliation nationale io. Ka ao anatin'ilay article 2 zany no hitandrisana andreo sokajina olona zay afaka mibénéficier an'ity le amnistie large et de plein droit ity. Ao anatin'izany ny membres des institutions de l'État, fonctionnaires ou éléments des forces armées et de la police, les personnes ayant eu en charge les fonctions de direction ou d'exécution au sein des institutions ou des organes de l'État ou des collectivités territoriales, les personnalités politiques ou les membres des instances dirigeantes des partis ou entités politiques et les personnes civiles. Ny commission manokana kasika ny amnistie zany dia nametraka fitsipika mazava kasika an'le hoe fomba fiasanay eto amin'io eo anivon'ile commission spéciale io. Reo le voatanisa ao anatin'le article 2 reo zany dia izy reo no mandefa liste aty aminay hoe reto ny listin'ny olona zay zay everinay fa bénéficier an'le amnistie large et de plein droit io. Ohatran'ny raha tianareo zany dia ohatran'ny hoe karazana demande d'enrôlement an'le affairany zany no entiny alefany aty aminay. Teny izy hoe zahay dia bénéficier an'le amnistie large et de plein droit mikasika an'le dossier de procédure anay mitondra ny laharana zao dia mipetraka eo ny anaran'le parti intéressé dia zay nefara tamin'ny didim-pitsarana zao dia reo le référence amen'ireo zany no ahafahanay mikaroka an'le dossier mikaroka azy satria mety le dossier any amin'ny archive ny cour d'appel, mety le dossier aty amin'ny archive ny cour de cassation arakaraka le décision zay mivoaka. Hatramin'ny 2 volana nisian'ny voamera manokana amin'ny sahana amin'ny fampitsorakeloka dia mbola olona iray manana raharaha ara-pitsarana 3 no nametraka ny antota taratasy ny ara-pitsarana teo anivon'ity voamera manokana izay Tariandramatoa Randremiaza Petroline ity. Nosoratan'ity tompon'andraikitra ity ihany koa fa mitaky fotoana betsaka amin'ny fikarohana ny antota taratasy ary tsy misy fehi-potoana izay napetraka izy ireo amoahana ny lisitra ireo izay mahazo ny fampitsorakeloka fa miankina amin'ny fahatongavan'ny fangatahana ny famoahana izany.